Alakamisy fahavalo-ambin'ny ny volana oktobra 2024 dia amin'ny fifaliana trano tomboko lasy sy tomboko vavy no itsidihana ny tokantranonao amin'izao alina izao. Tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao miaraba tompoko ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny fampelezan-kevitra ary no anokafantsika ny fotoana. Ny distrika Anatsimondrano indray no nahazo tombony tamin'ny fanentanana nataon'ny neny Lalao Ravalomanana izay nisolo tena ny kandida marika Ravalomanana laharana faha-20. Arahantsika avy hatrany ato anatin'ireto sary manaraka ireto ary ny akony izay fihaona ny neny Ravalomanana tamin'ny vahoaka Anatsimondrano izay. Nisitraka ny fanentanana sy fampanantenana avy amin'ny kandida marika Ravalomanana indray androany ny komina sy ny fokontany maromaro eo anivon'ny distrika Anatsimondrano. Isan'izany ny fokontany Ambohimangidy, Ampitatafika, Fenoarivo, Alakamisy, Vontovorona, Ambohijafy. Ineny Lalao Ravalomanana Trandy no nisolo tena ity kandida laharana faha-20 ity. Ankoatra ireo fanomezan-toky sy ny fanohizana indray ny fampandrosoana dia nampianatra ny fampiasana ny bileta tokana ihany koa ny vadiny kandida marika Ravalomanana. Dia misaotra sy mankasitraka anareo koa tonga maro be ohatran'izao ary dia manahoana daholo tsika ny tiako hazavaina dia izao manana didy tsika malagasy amin'ny faniriana sy ny fikasana tsara anarina ny firenena dia tsy maintsy mandeha mifidy isika. Zavatra ny fifidianana dia zavatra masina ho an'ny firenena. Ny fifidianana adidy zoantsika malagasy ka olona tsy very zoantsika fa olona malagasy mitondra ny safiditsika azahoantsika manarina ny firenena miasa miaraka. Ka ny zavatra ataontsika ity ny bulletin tokana ity ohatran'ity mihitsy ilay izy dia ny ataontsika voalohany rehefa mandray an'ity isika dia misy sinian'ny délégué anankiroa atao ambadik'ato. Aza raisina mihitsy ny tia raha tsy voahisy sini satria maty ty vato tia rehefa tsy hisy sinian'ny délégué anankiroa. Azonareo ve zay? Tsy anareo kory manao sini fa ny délégué zay solony eo amin'ny anaovantsika fifidianana. Fa 20 ny numéro atsika ity mifanitsy amin'ny maitsomaitso tondrokely nga député. Hitanareo ve? Dia asinan'io cross io. Azonareo ve? Hitantsika amin'ny lavitrany ve? Ohatran'ity mihitsy ilay izy. Dia mandeha mifidy isika. Ny vato ray alatsakintsika dia vato ray sarobidy ho fampandrosoana ny firenena. Ny fampandrosoana ny firenena tsy vitan'ny olo-tokana fa adiditsika menakavy. Ka hampandaniana ny dada, izy ary ilay hotoanana. Dia firy ary ilay numéro? Tsy maintsy hiverina amin'ny laoniny toy ny tamin'ny fitondran'ny dada teo aloha ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lahara-pamehana ao anatin'izany ny fitsinjovana ireo mpianatra hoy ny solombavam-bahoaka eny amin'ny distrika Anatsimondrano. Sy fotoana izao, sy fotoana angarangidina nefitsika. Raha niala teo amin'ny fitondrany dada, sady zany. Niatra tamin'ny ato volantsika ny tifisiny. Zao ny fotoana, tonga ty ny fotoana. Mijoroanareo ry Ampitatafika, mijoroanareo ry Ambohimangidy. Ity, ao anatin'ity manifesto ty, misy didy folo raha no azo ilazana azy. Contrat ny dada ty, contrat atao amin'ny vahoaka. Zany hoe rehefa lany dada tsy maintsy atao ty. Ka ekenareo sa tsy ekenareo ny anaovana contrat ny dada. Maro ireo zavatra vitan'Andriamatoa marika Ravalomanana teto amin'ity komina ity ka antony mahatonga ny safidin'ny mponina tsy miala amin'ny laharana faha-20. Isan'izany ny fodi-drafitrasa toy ny lalana araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ety an-toerana. Ry vahoaka eto Ampitatafika izay solony tena ny eto amin'ny fokontany Ambohimangidy. Ny asan'ny olana ato anatin'ity manifesto tenen'ny dady ty dia mazava omena asan'ny olona ampiana fampidiram-bola isa-posin'ny olona éducation pour tous fahasalamana. Zany ve inona tsony tsy vidina zany e?
Sady efa hitatsika ny nataony a izy mahavita azy. Tsy ny eto amin'ny distrika Anatsimondrano irery ihany no iantefany fampelezan-kevitra fa itoy manerana ny faritra hatrany izany. Fahanoporofoiny ny avy eo anivo ny tafika malagasy ny polisy pirenena ary ny zandarmaria pirenena tamin'ity androany ity fa iray tsy mivaky ny mpitandro ny filaminana nentina nanamariana izany ny diabeny firaisankina natao teny amin'ny avona Landkartine nitarika izao etsika izao ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmaria pirenena ny antsiprian'izay. Diabeny firaisankina izay no mariana androany tety amin'ny avona Amerika Sinina. Ireo mpitandro filaminana ivondrona ny polisy pirenena sy ny tafika malagasy ary ny zandarmaria pirenena no nanamarika izany. Tanjona ao anatin'izao ny isin'ny fifampitokisana eo amin'ny telo tonta eo ampanantanterahana ny asa fampandrina fahalemana ny tany ary indrindra fanehoana ampahibe maso fa iray tsy mivaky izy ireo. Sotra ny dikany dia ny fifampitokisana ny fiaraha-miasa sy ny firahalahina satria dia hitanareo amin'ny fiainana andavanandro dia fampatoky ny polisy pirenena ny zandarmaria pirenena sy ny tafika malagasy rehefa misy ny fanatanterahana ny asa. Mametraka ihany koa tsika lamina fametrahana fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny asan-dahalo eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia miara-miasa foana koa ny zandarmaria pirenena sy ny tafika malagasy. Izany dia midika fa ny mpitandro filaminana dia iray amin'ny tanjona izay ho tratrarina dia ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana. Sambany teo amin'ny tantara ny mpitandro filaminana no nisy ny etsika toy izao anehoana ny firalahiana. Nitarika ity etsika ity moa ny ministry ny fiarovam-pirenena niaraka tamin'ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmaria pirenena. Eo amin'ny vaovaony fampianarana kosa indray dia niakatra ho 7,7 isanjato ny taham-pahafahana fanadinana baccalauréat amin'ity taom-pianarana 17,2022 ity izany hoe niakatra 3 isanjato raha oharina tamin'ny taon-dasa rapitso maraina araka izany no ivoaka ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo. Jessica Miray sy Manora Andremalala. Nahitana fiakarany taham-pahafahana fanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity mitaha amin'ny taom-pianarana lasa. Mpiadina 7,707 alina no nanala ny fanadinana ho an'ny teto amin'ny farim-piadidim-pampianarana teto Antananarivo, ka 7,503 alina no afaka. Izany hoe 7,7 isanjato ny taham-pahafahana tamin'ity taom-pianarana 7,2022 ity. Niakatra 3 isanjato mitahany tamin'ny taon-dasa. Tsy nanambara ny notin'ny délibération kosa ny avy eo anivo ny office du bac, raha fantatra kosa fa latsaky ny 10 ny notin'ny délibération ho an'ny tany amin'ny faritra izay efa namoaka ny voka-panadinana toy ny Taomahajanga sy Fianaran-tsoa ary Toamasina. Raha ampitso maraina kosa no ivoaka ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny farim-piadidim-pampianarana eto Antananarivo. Amin'ny ankapobeny teo 47,47% teo no afaka, manatombo 3% izy io par rapport amin'ny tamin'ny taona lasa. Raha ataontsika par série izy dia ohatr'izao ny A2 20,180 no afaka 43,94%, ny A1 2388 53,92%, ny série C 2052 59,86% ary ny série D 8330 51,23%. Raha ho an'ny enseignement général zany dia total 32 950 no afaka, manome salanisa 47,04%. Ho an'ny enseignement technique indray technologique 227 no afaka 80,50%, ny professionnel et technique 2334 manome salanisa 52,02%. Zany hoe total 2561 no afaka tamin'ny enseignement technique, manome salanisa 53,70%. Raha amin'ny total be ankapobeny ny inscrit ho an'ny teto amin'ny faritany Antananarivo dia 74 810, ny admis zany 35 511 manome salanisa
47,47%. raha ho an'ny nage mention indray resahantsika nage mention assez bien ho an'ny teto faritany-Antananarivo dia mitotaly 6820 zany hoe manatombo 941 par rapport amin'ny tamin'ny taona lasa. Ny mention bien 797 manatombo 30 par rapport amin'ny tamin'ny taona lasa, ary ny très bien somary latsaka kely 25 ny nage mention très bien raha ohatra ka hoe 29 le izy par rapport amin'ny tamin'ny 2017. Ho fanampiana kosa ireo mpianatra vao afaka fanadinana ireo dia isy manomboka io herinandro io ny salon des étudiants androna azy ireo ny sampana tsara tokony anohizana ny fianarana. Ity salon des étudiants ity izay atao eny Ankatso. Fatetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina kosa Androany no nanokanana ireo mpanao gazety miisa 10 izay navita ny fiofanana nahitana avy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara toy ny Toliara, Antsiranana, Fianarantsoa ary Ambatondrazaka. Teny an-toerana ary moa ny mpanao gazetinay Nory Fitiavana sy Mathieu Princy. Anisan'ny mbola sakana tsy ahafahan'ny mpanao gazety manao ny fanadihadiana lalina ny lafiny arabolona sy ara-pitaomana. Ankoatra ny olana arabolona sy ara-pitaomana, mbola olana hafa ihany koa anefa ny fiantohana ny ain'ny mpanao gazety manoloana ny famoahana ny vaovao miafina sy marina ary ara-dalàna. Mifanilana antsika amin'izao fotoana izao ka na tsy mpanao gazety aza dia lasa mpanao gazety any amin'ireny tambazotra sosialy ireny, na tsy mpanao gazety ara dia lasa manome vaovao amin'ireny émission interactive na radio na télévision reny ka mifampantany manahoana ny any soavivahoaka azy zao ina vaovao dia mitantara ny olona miditra amin'ny telefôna tsy mpanao gazety izy fa mpihery radio fotsiny dia manome vaovao atositra hoe ara-dalàna hoe ara-tokony izy hoe ilay vaovao mena tsisy malala fa dia manaiky fotsiny daholo tsika miaina amin'ilay izy. Na dia eo azy zany tsy mahasakana ny tanora mpanao gazety iroso amin'ny asa fanaovan-gazety indrindra ny fanadihadiana lalina. Tamin'ity androany ity mpanao gazety miisa 10 no nivoaka tamin'ny fiofanana izay nataony. Tena masivana ngezana ny fototra aloha dia nitaony efa ao anatin'ny taona ianao raika ambinifolo ka hatramin'ny 20 taona dia faharoa mpanao gazety zany hoe miasa ianao satria mbola mianatra eny anjery manontolo na mbola mpianatra dia hoe andeha hiofana dia tsy mety aminay satria tsy afaka anao an'ilay fampiarana ary tsy mbola manana an'ilay traikefa hoentinao ampitomboana satria tsy maintsy miainga amin'ny traikefanao dia eny no ampitomboanao izay vao mety ilay fiofanana. Ilay zany tsy fampianarana fa fiofanana zany hoe fiofana tsy maintsy miainga amin'ny ianao aloha dia ny any aminao no ampitomboanao zaranao amin'ny hafa dia ilay fifampizarana no mampitombo amin'ilay izy sy ilay fampiarana sy fanaovana tombanezaka sy torohitsy mifanakalo hoe ty mba azo tsaraina ohatr'izao ty azo tsaraina ohatr'izao dia izay ny masitsivana faharoa dia fahatelo fahavonoana. Ankoatra izay efa andeha amin'ny fahaenina moa izao famoahana mpanao gazety izay nahitana ireo avy any amin'ny faritra toy ny avy any Toliary, Antsiranana, Fianarantsoa, Ambatondrazaka, ankoatra ny avy eto Antananarivo raha ny fantatra androany teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia nanomboka io maraina io tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny fitsapana ny fifantenana ireo tanora miisa 80 maniry asa any ivelany. Anisan'ny fepetra takina ao anatin'izany moa ny fifehezana ny fiteny anglisy, ny fahaizana taovolo sy ny tarehy. Arahantsika ary ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Nory Fitiavana sy Mathieu Princy hatrany. Tanora malagasy mahery ny 500 isan-taona manerana ny Madagasikara no raisiny eo anivon'ny orinasa mpikarakara ny fampidirana mpiasa an-tanana hiasa any ivelany any amin'ny seranatsambo lehibe toy ny any Londres, Miami. Tanora malagasy navita fiofanana mahery ny 80 isa kosa no niatrika ny fifantenana tamin'ny alalan'ny fitsapana androany. Fepetra takina ao anatin'izany ny fahafehezan'izy ireo ny teny anglisy, ny fahaizana ny taovolo sy ny tarehy. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no efa manomboka liana amin'izany fa ny avy any amin'ny faritra toy ny avy any Fianarantsoa, Antsiranana, Toliary. Coiffure, esthétique, onglerie, coach fitness, des spa maximum be dia be. Tsika ny tsy araka raha fahitana raha mifantanay azy satria tsy hoe le niveau zany tena le fahaizana zany mahalasa an'ilay izy fa tsisy resaka iny. Tsy maintsy ny mivoaka onglerie zany tsy maintsy ao tsara.
Ohatratsika miteny gasy zao zany a mivoakamboly ndraiky izy satria mifanerasera amina firenena miteny anglisy. Mandidina ny $3 no miakatra isam-bolana kosa ny karama omenina ireo tanora tsy azon'izy ireo atao ny miova asa rehefa tonga any ivelany. Izany raha teo no anisan'ny fitsipy-dalao mipetraka. Ny fahafahan'izy ireo mitsidika izao tontolo izao ny fahazoana traikefa eo amin'ny sehatra iasany ankoatra ny resaka karama no tombony. Izy tonga eto zany zao manao sélection zao zareo io dikan'izany vao vita io dia misy andraiky izy andeha. Fa tsika moa zany mbola io hoe tsy maintsy manomana ny visa, passeport zay. Miala eto leky izy a tena mariko tsara mihitsy fa miala eto leky izy a ny elan'ny leky izy eto zany a tsy any anaty sambo fa anao formation any rondra. Io maraina io nanomboka ny fitsapana sy ny fifantenana ireo tanora 80 efa navita ny fiofanana teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Marina moa fa maneran-tany izao etsika tolotra asa izao ka voakasika izany ihany koa ny firenena hafa toy Philippines, Maurice, Afrika Atsimo. Eo amin'ny vaovaon'ny fiarahamonina kosa dia mbola anisan'ny olana tsy voavary rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra toy izao ny fiakaran-drano eny amin'ireny toerana iva ireny toy ny eny amin'ny fokontany Ampefiloha Ambodirano. Tsy ny fiakaran-drano ihany nefa no mampitaraina ny mponina fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana. Bibidrano tanteraka ny tanàna eny amin'ny fokontany Ambodirano no Ampefiloha rehefa amin'ny fotoan'ny fahavaratra. Anisan'ny olana mampijaly azy ireo isan-taona izany. Tsy misy izay tsy mitaraina ny mponina fa tonga hatrany atokantrano izy ireo ny rano. Ankoatra izay mbola olana goavana ihany koa ny tsy fampiny fototra-avitrasa toy ny pampy ny tsena. Mangony fotsiny ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny fahadiovan'ny tanàna. Olana zany dia le lalana dia ny rano kotra ny sarosarotra tondra mba hoe raha hoe lany izy zany mba hoe tondra mahay mitondra midina ny kapoaka ny vary mba mandeha ho azy ny fitadiavam-bola ok'izay mba hanamboatra ny tolo lalana ratsy aminay tony satria ty aminay rehefa fahavaratra doban-trano daholo iny rehetrarehetra aminay iny ty voalohany indrindra feno be ty dia mianaka amin'iny rehetrarehetra satria le daly le riany rehefa nery tsetsiny tsisy voahan-drano. Rehefa tonga ny fahavaratra zao dia tsetsiny ny dalina dia tsy afaka mivoaka ny rano. Zay zao tena mampijaly anay ety mampiferonena anay raha vao avy ny olana. Resaka fampandroana ny fototra-avitrasa zany tsy ampy mihitsy ny indrindra sosialim-bahoaka. Hitanareo zao ny olona zao vilona amin'izao varovarotra kely zao nefa ny tena olana le ty Ampefiloha Ambodirano zany le rano rehefa tonjaka ny rano. Ny hijerenina ny sosialim-bahoaka, ny fiantohana ny fandriam-pahalemana, ny lalana, ny tanàna ary ny fanomezana asa ho an'ny tanora ireo no lahara-pahamehana andrasan'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Solana aminazy tsy ny olana amiko aty zany tena marina ny fiainana fitadiavam-bola izay ny tena sarotsarotra satria amin'izao andro zao izay raha ohatsinay zao hoe mikarama manasa lamba ny akamaroan'olona zao tsy dia misy mampanasa lambanay amin'izao satria eo an'ilay savony tsisy savony tsisy volo sarotra izany ny fitadiavana ety no tena marina. Andrasanay dia maholo kely mba amaha-olana an'izao fahoriana izao. Rasanay zany dia mba manantena zany zay hoe olona tokony mba hoe afaka mijery ny fiaina vahoaka majinika zany zay mba handrandranay. Zay zany zao no tena mba handrandranay satria ny vahoaka ny majinika nge tsy dia hoe avita bildina ohatr'izany fa raha mba stable fotsiny zany ny sakafo hohanina voalohany fatrano mba misy fidiram-bola kely zay sahaza anazy dia mba zay ngamba ny dia tena mba handrasanay fifidranana zany aloha mba tsy lona anaty rano zany le olona ety ambany tanàna fa mampisy be aretina zany zay zany no tena mba angatahako dia mba aleo ilatsaka le vidim-piainana fa trop loatra le izy etsere tsara fa 10,000 ny karaman'ny olona ray isan'andro fa ataovy tena koty fa tsy mahavita ny iny zany amin'izao tsika miteny zao. Ankoatra izay efa nisy ny manam-pahefanana ny metoky fa amaha ireo olana ireo saingy tsy mbola tanteraka ny toky nampanantenainy ho an'ny mponina mandraka androany.
lafim-baovao afatrany dia hita fa efa manomboka miabetsaka kosa ny voankazo amin'izao fotoana izao eny an-tsena eny. Isan'izany ny manga, raha oharina tamin'ny taon-dasa nefa dia somary niaratsy ny vokatra sy ny kalitao any Kazara Ramalafo iray garaba ireo mpivarotra. Angom-baovao ary nentin'ny Jessica Miray eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsena Nosy-be efa miparetaka mameno ny tsena ny manga. Lasa aloha izy tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny taona lasa satria volana Novambra sy Desambra vao nahitana manga teto Antananarivo. Ny aratsy kosa nefa ny kalitao mita amin'ireo vokatra teo aloha hatrany. Ratsy ihany koa ny tsena tamin'ity fotoam-pamokarana ity. Raha nalafo valo hatramin'ny folo garaba ireto mpivarotra eto Nosy-be ireto tamin'ny herintaona dia zara raha nalafo iray garaba izy ireo amin'izao. Raha ny fanazavana ireto mpamingady manga eto Nosy-be ireto hatrany dia saika lasa nanao fampelezan-kevitra avokoa ny mpividy manao antsinjarany. Ny hena be kosa nefa ny vidiny manga amin'izao. Tsisy hoe firandro fa ny anay zany izay mandrafitra kesika dia misy olona mandeha manao manga any mihitsy zareo. Maka kesika aminay dia arakarak'izay atongavana hoe indraindray hoe manta masaka manga tonga eto na masaka dia arakarak'izay any camion any zany hoe taraiky ny camion any dia masaka ny manga na tonga vetivety dia manta. Fa tsy maintsy manta zany io nataony zareo. Ratsy tena ratsy ny tsena manga zany tena ratsy. Tsy hay mihitsy hoe ahoana. Efa zany raha oharina tamin'ny herintaona izy zany tena lasa lobe tokony hoe tsara. Fa raha tena mbola fotoana tsy mbola fotoana zany izao. Raha tena marina tokony mikapaka teo octobre ity tokony hiakatra be izy teo octobre sy novambra. Efa izy zany izao efa tena feno manga fa tsy raha oharina nisy taona izy zany tsy tena mbola tsara izay ngamba tsy mampandeha azy. Avy any Mahajanga no fanafaran'ireto mpamingady eto Nosy-be ireto ny manga varotany. Mpivarotra voankazo araky ny vanim-potoana mihitsy no asan'izy ireto. Izany hoe manga izao ny vokatra dia izay no amidiny. Dia izay ihany koa no manakantona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana tomboky lahy sy tomboky vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany. Aorian'izao vaovao izao ary dia mbola hoarahantsika eto ny vaovao manokana ako ny candidat numéro 25 erahanao amin'ny Mijarasolo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray. Veloma tompoko.